Mbola mpitombona mandrakariva aminao fa soavan'ny tompo a. Nivavaka izay fanentina teo anie a. Dia hanome hery antsika, hanomba antsika omen'Andriamanitra fahalalantsika. Dia mino aho fa ianao koa olona mivavaka ary raha tsy mivavaka ary ianao a, mampahery anao mba handray anjara iainanao, ifampiresakantsika ifampizara, dia mba misy azonao eritreretina. Satria ny eto dia tsy fandresen-dahatra n'iza n'iza fa fanampiana fotsiny ihany. Lohevitra ny resantsika farany a dia hoe inona ny lova, avaiza ny lova avy amin'Andriamanitra ary iza ny mpandova. Izany ny resantsika betsaka tamin'ny lohevitra farany a. Dia tohizantsika amin'ity lohevitra ity indray hoe ny fanjakan'ny lanitra satria ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ao ilay lova nipetraka. Ary izay vahoaka ny fanjakan'ny lanitra ihany afaka mandova ny lanitra. Izay zanaka ao an-drano ihany mandova ny ao an-trano. Iny ohatra iny dia avery foana ary mety ho resahako foana izany izay ohatr'izay mba ho azontsika tsara ilay hoe zanaka mpandova. Zanaka ao an-trano no mandova. Izany hoe zanaka nateraka izany. Dia ny lova dia izay fananan'ny ray aman-dreny ihany fa tsy ny fananan'ny lokafa. No angatanao amin'ny ray aman-dreninao olovanina fa tsy azo nomenanao izany izy tsy mangalatra. Fa izay anazy nomenanao karaha zanak'Andriamanitra tsika. Izay an'Andriamanitra nomeny antsika lova araka ny teny hoe raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Izay izany ny famitinana ny lasa fa iresaka tsika ny fanjakan'ny lanitra. Na hoe atao hoe fanjakana izay misy antsika ny fanjakan'Andriamanitra izany a, misy antsika. Tonga dia tenin'Andriamanitra avy hatrany no resahana. Ato amin'ny boky Matio toko 10 andiny 7 misy an'izao vaky teny izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ara-mandeha nareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zay zany ilay asain'ny toriana. Rehefa vitanareo izay ny 15 sitrahany marary, tsangany maty, dioviny boka, avoiny demonia. Efa nahazo maimaim-poana ianareo ka manomeza maimaim-poana. Dia nambola nampiany ary hoe asa mitady volamena na volafotsy na varahana ho an'ny naty fekibonareo, na kitapom-batso amin'ny alenareo, na akanjo roa na kapa na tena fa ny mpiasa dia mendrika hazony haniny. Any filazantsara fa dia hoe ny mpiasa mendrika hazony karamany. Ao le hanina sy karama tedavitsika inge ao hoe fa le katsao aloha fanjakako sy ny famarinako. Ny katsao aloha fanjakako sy ny famarinana azonao ny karama sy ny hanina. Mataonao tsy mahazo tsy miasa ianao. Raha miasa amin'ny orinasa iray ianao ka mikilavaka tsisy patron ame karamanao fa fandroana no azonao. Voaroky ianao izay ny karamanao. Karaha zanak'Andriamanitra tsika. Mpandovintsika misy fepetra le izy. Katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana. Izay le tamin'ny fandarina teo aloha le Matio 9:30 hoe katsao ny fanjakany sy ny famarinana fa hanampy anao zavatra rehetra. Iny tadiny Matio 9:30 iny zava-dehibe eto indray tsika iresaka hoe ahoana tokoa le fanjakan'ny lanitra. Ahoana ny azahoany ahoana no azahoana azy. Kitaladala resaka tsy tena kitaladala loatra fa tena nisy ary tena marina fa fombako rehefa miresaka azahoan'ny olona tsara rehefa mandray dinika olona dia mba asiako somary resaka vazivazy kely ihany anaitra le olona rehefa diso mifantoka loatra izy dia tsy takana izy fa ohatrany manidina be le saina fa tsy mba midina ambany tsara mihaino tsara manatrika ny zavatra hatrehana. Nisy ramatoa tsy haiko izy na mety ahita an'ity dia mety tsaromo izany efa ela ity tany 5 tany angamba ny tranga dia nanantona le mpanompon'Andriamanitra dia izao no nataony pastera tena tsy mety mivaha mihitsy ny olako inona no ataoko fiangonana firy nefa niteteziko pastera firy nefa nalehako izao foana no ataony pastera hoe raiso Jesosy tsy azoko tsony inona no ataoko fa hatramin'izao tsy mivaha ny olako. Dia tapahako ny teny azafady madama ahoana izy ny pastera raiso Jesosy dia tonga dia nitapahako dia niraisinao tamin'inona aho raisinao tamin'ny vozon'akanjo izany raisinao tamin'ny ravo-pataloha taitra be le madama dia nendratra be izy nijery anahy. Tonga saina izy zay ny ilay manao jenjery fotsiny tsika.
le Jesosy raisina raha tsy fantany hoe izy le Jesosy ka raisiny amin'inona moa zay nanaovako azy hoe raisinao amin'ny ravo-patalona zany raisinao tamin'ny vozona akanjony na ianao meno eo raha za mino am'zany raha teneninanao raiso Jesosy tsy fantatrao hoe ahoana ny andraisana azy sotra ny nanazavako azy tanao raha vakinao ao amin'ny filazantsarany Jauna filazantsarany Jauna de niteny mihitsy izy hoe zahako ilay Andriamanitra de davinao Jauna toko voalohany andimy voalohany naveriko foana ozy izy hoe fa tamy voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny de Andriamanitra tokony ho haitsenjery zany filazantsarany Jauna toko voalohany andimy voalohany zany fendohan-javatra zany ohatry ny Genesis toko voalohany andimy voalohany tamy voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny de Andriamanitra de ry amin'ny andimy efatra ambin'ny folo ary niteny tonga nofiny aranonina tamintsika ary hitanay voninahiny fa voninahitry ny lahatokana ka androany zany miteny aminao raha te handray Jesosy ianao de raiso ny tenin'Andriamanitra teny tonga nofo io anaran'i Jesosy io rehefa any an-danitra tsy Jesosy tsony ny anarany ao amin'ny Apokalipsy toko 7:10 jereo fa miovy ny anarany zao ny anaran'i Jesosy rehefa tonga any an-danitra ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 2:20 any faraka amin'ny 20 any de miteny izy hoe ny anarany ambony indrindra de ny tenin'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra ka raha ho avy Jesosy andrain'i Jesosy ianao de aza diso fa ndray fa mbola iresaka betsaka an'izany raha mandodom-baravarina eo aminao izy eo amin'ny fonao Apokalipsy toko 7:20 ka raha mandray feony ianao ka mandray azy de hiditra aminao izy efa tonga Jesosy efa tonga aminao izy fa misy fitaka be dehibe mety azo antsika olombelona raha tsy fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra ianao mbola miandry Jesosy ela be hoe ho avy izy de roviana ary andreo voandray azy fandroany ianao raha mandray ny tenin'Andriamanitra ka resy lahatra iaina ny tenin'Andriamanitra io efa tonga ao amin'ny fiainanao Jesosy raha tsisy Jesosy ianao sahirantsika raha tsisy Jesosy aty ambony tany ka mbola endrasany izy vao avy dinio aloha zay resako zay mbola tsy ady hevitra lalina be fa tia naitra ny fiangonana fotsiny hoe sao de misy zavatra efa tokony miova amin'ny fijerintsika sao fa sao de misy zavatra diso fandiky tsika apetraka eo iny fa iverina amin'le teny teo hoe lazao ny olona fifambiakaiky ny farany ony zay ny teny Jesosy lazao ny olona fifambiakaiky ny farany averiko zany le izy 17 ara mandeha nareo de mitory hoe ifambiakaiky ny fanjakany lanitra zay ny nasaina toriana itsika diso tory matetika ampitory filazantsara de fagagana ny toriana fanasitranana ny toriana mba azahoana olona ampitombony client mpandeha tsara ny arabo tena teneniko foana zany diso fitoriantsika tsy filazantsara ny fanjakalanitra torintsika fa filazantsara ny fitahiana rabola fitahiana ranofo zany ny filazantsara ny torintsika fa tsy le niteneny Jesosy lazao fa mbiakaiky ny fanjakany lanitra rehefa vita izay ka azo ny olona ataovy amin'izay le asa sitramo marary diovy ny boka roainy demonia teneniko anao fa raha vao mandray ny fanjakan'Andriamanitra ny olona ray tenao anaty fanjakana fa tsy sarisariny sahako miteny anao fa tonga iny oliny de sitramo tonga iny oliny de voafonjy fa mahatonga ny olona tsy afaka matetika tena tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra izy everiny fa rehefa mivavaka be mandoalika manao ampahafolo-karena izy mifadianina izy de zay no atao anaty fanjakan'Andriamanitra de apetraka ao ny fantaniana hoe ahoana ary zany azona fanjakan'Andriamanitra de ozy hoe eo indrindritsika izao eo indrindritsika izao satria izy niteny hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny famarinako anampy anao ina le fanjakany sy ny famarinany zao ny zavatra mamitaka ozy izy ny fariseo indray mandeha rehefa nanasitrana jambo Jesosy zay koa vampajamba de ozy izy ny fariseo de ozy Jesosy ka nareo tsy inona tsy jamba de tsy tonga ampahiratra anareo za zany mampatahotra antsika fiangonany tia milaza marina ty zay marina zay manana fahamarinana Jesosy niteny hoe zay tsy tonga hitady marina fa mpanody bebaka ka raha iteny azy zany hoe fiangonako marina tsy hakany amiko Jesosy raha niteny anao fa fiangonanao marina sy fahamarinana tsy makany aminao Jesosy mampatahotra Jesosy makany mpanota raha azo atao ary de fiangonanay de fiangonana mpanota fasina toeny bebaka fiangonana mpanota bebaka zany ny tsara fa tsy hoe fiangonana fahamarinana fiangonana marina tsy mihevitra an'izaniza eto na mieritreritra an'izaniza
fa mampieritreritra fotsiny fa misy diso le tenin'Andriamanitra torintsika amin'izao fotoana. Le fahagagana torintsika averiko indray. Ny apôstôly dia tsy mitory fahagagana fa manao fahagagana. Ny apôstôly tsy mitory fanasitranana fa manasitrana. Ny apôstôly tsy mitory fananganana maty fa manangana maty. Zay le izy. Haitsio tsara le tenin'Andriamanitra mba ho marina araka ny hevitry Jesosy. Zay le hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy zany fa tsy mifengona antsika. Tsy mifengonako na zany manana fahamarinana fa Jesosy irery ihany mahazo miteny hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'iray fa tsy amin'ny lalako izy tsy niteny amin'ny alalan'ny fiangonana ranina sy pasterana sy ny olona masina ranina fona. Tsy mieritreritra ny fiangonan'izaniza fa manitsy afa-tsotsika amin'ny Baiboly. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra hanamarinantsika ny fahatsotsika amin'ny Baiboly. Hijery tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny Genesisy. Genesisy vakitsika tsy maninona manomboka ny 9:9. Genesisy toko 2 azafady. Genesisy toko 2 manomboka ny 9:9. Arao tsara ny vaky teny. Aty ambany aty zany tsika zao aty ambany aty zany tsika zao Ary Jehovahandriamanitra nandidy andralehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany. Dia jerentsika ny toyany. Fa ny hazo ery ambony iray ny 7:7. Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Averiko indray. Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azonao hinanana. Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Enoy tsara fa misy feo mifandikatra kely teo. Azonao hinanana. Aza hinanana. Jeu de mots. Raha voatratrany amin'ny jeu de mots tsika dia mety ho sahirantsika. Ka zay zany ny zavatra resahana voalohany eto. Zao zany ny zavatra jerentsika. Ty tenin'Andriamanitra ty dia niteny hoe nananatra ny Adama izy zao ry Adama. Ny zavatra rehetra dia meko anjakanao. Meko ary didiko ianao ny hazo rehetra ao amin'ny sa dia azonao hinanana ihany. Zay le 9:10. Ny hazo rehetra ao amin'ny sa dia azonao hinanana ihany. Zay tianao anaovana azy. Hany. Dika le ihany zany misy tsy azo hanina. Fa zay zany le teneniny eto. Le 7:7. Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy azy hinanana. Arao tsara zay teniko zay fa misy fandrika. Fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ho faty ianao. Zao nefa ny zavatra nitranga. Raha jerentsika ny toko 7 andao taperintsika ity dia jery ny toko 7 tsika. Eto toko 7 manomboka ny 9 voalohany. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary menarana dia fetsy no bibidia rehetra izay nataon'i Jehovahandriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny ravehivavy. Jereo tsara ny afetseny. Tsy raha lehilahy ny resahany fa ravehivavy. Fetsy le menarana. Satria ravehivavy nandeha lingilingy tany an-tsanga sa hoe zay ny anjara vehivavy mikarakara sakafo dia makany an-tsanga dia diso tamin'ile toeny koa lingilingy. Fa le milingilingy dia ny zavatra tsy nety nataony tany. Inona ny tsy nety? Rehefa niona tamin'ny menarana ny bibidia dia hoy izy tamin'ny ravehivavy. Hanky! Efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra amin'ny sa. Nefa Andriamanitra tsy niteny izany tary hoe azonao hinanana ihany ny hazo rehetra. Novain'ny devoly. Hanky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra amin'ny sa. Dinio zay fa novain'ny devoly ny Baiboly. Novainy ny tenin'Andriamanitra. Ry fiangonanao, azo ovaina ny tenin'Andriamanitra fa sao dia misy fanahy hafa mampirisika antsika anao fampianaram-piangonana na doktrinina. Amin'izao fotoana efa misy doktrinina maniry ohatry ny anana hoetin'ny fiangonana. Haitsio fa fotoana fiovan'ny fiangonana izao ry fiangonana. Fiovantsika izao. Kion-dalana tsy maintsy hiovantsika izao na tiantsika na tsy tia. Fa misy zavatra diso nampianarintsika amin'ny fiangonana. Jehovah niteny hoe azonao hinanana ihany ny hazo rehetra. Satana niteny hoe aza hinanana. Hoe tsy havelan'i Jehovah hinanana.
dia valigny efa ozy izy efa ny andimy faharoa fa ora vehivavy tamin'ny menarana mivony azo eo amin'ny say enge dia azona hinanana ihany mbo nailesina ihany izy tamin'iny fa tsatohan'ny satana fa teto ny andimy fahatelo fa ny voany azo eo voany sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo natendrenareo amin'izany izany a fandro maty ianareo miteny aminao io a sokafy tsara amin'ny baibolinao fa miara mamaky baiboly eto misy en'izany ve tenen'Andriamanitra eo voany sa tsy azo hohanina mba meo kely tenin'Andriamanitra hoe milaza an'izany teo ampovoany namboleny an'ilay izy fisy tsy niteny hoe tsy azo hohanina fa teo ampovoany sa nisy azo akoroa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy a sy ny azo naina ka zay na tonga an'Andriamanitra hoe tsy azo hohanina eo ampovoany satria ny azo naina tokony hohanina dia tsy maty mandrakizay fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny teneny ary tsy niteneny eo ampovoany na ny atsisa fa nyteneny fotsiny hoe fahalalana ny tsara sy ny ratsy mahay le satana fetsibizy dia ainy devolo manolana amin'ny baiboly tompoko mba voafitaka amin'ny fiangonana ary fiangonana satria eva no renin'ny fiangonana renin'ny olombelona ny vehivavy dia tandindon'ny fiangonana hoy ny ten'Andriamanitra ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Jesosy ny fiangonana ary ianareo vehivavy manaja manaiky ny vadinareo tahaka ny anaiky ny fiangonana an'i Jesosy Jesosy zany tandindon'ny lehilahy vehivavy tandindon'ny fiangonana noho izany renin'ny fiangonana eva ka tiany reniny dia efa diso ny ten'Andriamanitra ary ankehitriny mandova ten'Andriamanitra diso ny fiangonana be dehibe zay tsy miteny hoe zay marina fa zay komba manitsy zay komba miezaka ny anaraka amin'ny baiboly a fa sao dia voafitaka menarana oatra ny eva lay renim-piangonana ny fiangonana nge zao mamitaka satria voafitaka ozy ny devoly hoe anky va rehefa tsy avelan'Andriamanitra hohaninareo ny azo rehetra amin'sa ny andininy voalohany jereo tsara ny andiny voalohany aza hinananareo ny azo rehetra amin'sa anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra amin'sa jereo fa zany afetseny nefa ny hitantsika amin'ny vakina teo aloha fa nytenen'i Jehova hoe nandidendra lehilahy izy a mba ny inana ny azo rehetra ho atsa azo ny anany ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fisy tsy niteny hoe ny azo eo ampovoany ary za mbola mahita mpitondra fivavahana miteny hoe araky ny tenin'Andriamanitra hoe ny azo eo voan'ny sany tsy azo nanana raha vao menoa anao mpitondra teny sy olona ka raha miteny an'izao vavany hoe efa andraran'Andriamanitra ny eo voan'ny sa ny azo voan'ny sa tratra nyity fandrika ity satria eo ampovoany ny azo naina ary vakio tsara veriko indray fa tsisy an'izany hoe nyrarana ny azo ampovoany sa fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy zay dia jereo tsara ny andiny voalohany amin'ity Genesis toko fahatelo hoe ary menarana dia fetsy no bibidia rehetra fetsy izy ka mila fetsy no menarantsika fetsy tahaka menarana renindre tahaka ny voromailala endry a malefaka tsara mahay mandinika mahay manetry tena fetsy a lalitsaina fa za manaiky fitahan'ny satana voy eva renim-piangonana ny tarana ny rehetrarehetra vita daholo ka rehefa fiangonana mitondra fampianaran-diso tompoko dia vita daholo mpivavaka rehetrarehetra dia anao zao miteny nanareo zany tena marina zay tsy marina fa zay mpanotanybe zay tsy te mihitsy hoe fiangonanay marina ny anay ny diso indrindra ary fa tsonay no anamarina an'Andriamanitra anay fa raha vao miteny hoe marina eo zay a tsy manamarina izy fa diso zay ka alohanay haiko hoe zay ny diso asakasaka koa reteny hoe fiangonanao marina ny anay diso ary zay ny anitsin'Andriamanitra sy androny anay ohatra zao a ny fahatsonay a no nanoron'Andriamanitra anay marina ka le fanjakana zany a mila zavaina tsara eto hoe inona le fanjakan'Andriamanitra teneny hoe torio fanjakako sy ho fahamarinako ty resaka ty efa nyresahako kely ihany a fa veriko angamba mazava aminao zay le hoe diso tenin'Andriamanitra efa ary ny farany a le vakiko ihany le andiny fahatelo fa voan'ny azo voan'ny sa kosa ozy izy eva no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany a fa ndreo maty anareo hitanao ny azo voan'ny sa ozy efa nefa tsy niteny izany Jehova fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny nandrarana fa tsy ny azo voan'ny sa jereo fa any ampiandohana angentsika dia efa misy zavatra diso mivavaka sy fivavahana ataontsika mandeha anjamba fotsiny tsika fiangonana fa tsy fantatritsika akory ny marina ary ny fiangonana mihitsy mampianatra zavatra diso be dehibe ny olona teo pastera fa rehefa pastera ony dia mahazo 4 dia mahazo trano be dia mahazo vady be dabe fona ohatran'izany ny tazako mamelany eloko raha diso a mafy loatra ny teniko fa zao nefa ny teniko amintsika raha zay ny ahatonga anao mpitandrina melahy dia n'izao ajano ny anay fiangonanay tsy tononona ny anay mpitandrina tsy mahazo mandray karama tsisy mpitandrina mahazo mandray karama alohany idirina mpitandrina dia zay ny fifanekena tsy mahazo mandray karama dia izy anao kina ny velomana Andriamanitra ke fa nyteny hoe
hoe zay manao ny asa dia mandray karama mpiasa mendrika azony karama mendrika azony haniny izy mipatrokony zay tsy etoany mahazo zay atreto aloha mbola tsy isy mpitandrina efa maromaro zay maromaro zay mpitandrina natao fiangonana misy anay zay tsy hiteneniko ny isany fa betsaka fa tsisy mandray karama narary mbola tsisy nitaraina hoe tena tsy velona magaga fa velonomin'Andriamanitra tahaka ny alipaminany velomiko aika tahaka ny mpanompon'Andriamanitra velomiko aika zany zavatra mitranga zany atreo ihany iny hitaritsika ny andimy fefatra aroy ny mena rana tandra vehivavy tsy ho fatsy akory ianareo hitanao ny definition hoe maty mbola resantsika aoriana maty amin'Andriamanitra tsy mitovy maty amin'ny satana Jehova miteny hoe maty koa ianao amin'ny andrinananao satana milaza fa tsy ho faty izy ary ny raisinao marina ny Jehova sa ny satana ame ohatranao fotsiny vonina ny Adama sy Eva de bridana satria nahoana maty le fanahy de vatana sisany tao aminy hita maso le vatana bridana ny aina tao anatiny maty tao anatiny koa ny levina tao anatiny boroka ny sa edeny Adama sy Eva fa bridana maty le fanahy mahaolosika malagasy le akanjo ny fanahy eto mba nahitsika tamin'iny maty le fanahy iny le teneny Jehova hoe maty de iny le atsangana maty de iny le ateraka indray fa tsy le vatana ny satana marina koa ny teneny hoe tsy ho faty ny vatanao tena marina azy fa tsy maty ange vatany Adama sy Eva rehefa ninana an'le voankazo fa tsy fatany bridana izy maty le fanahy ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala vatsika alala ny ratsy sy ny tsara hitanao le fahalalana ny tsara sy ny ratsy zany de navadibady nefa ndika le hoe mahalala ny ratsy sy ny tsara de zao hoe tsy mety zany sady misotro toka misotro ronono tsy mety zany sady miteny ratsy miteny mivavaka tsy mety zany sady mamon'olona mamelona tsy haiko hoe midika le ratsy tsara tsy mety zany hoe olona misy teny ratsy ao anatiny sady misy teny tsara misy fanaratsy ao misy fanatsara tsy mahiara mipetraka ny fanaratsy ny fanatsara ho Jesosy hoe ahoana no aizany Beliala sy Kristy ary hipetraka ahoana ny ierahany mazava sy maizina iary hipetraka zay nge nitenena amle tsara sy ratsy ty fa tsy hoe mahay manavaka ny tsara sy ratsy andramako kely ty fa tsara ty ratsy zay fa ampianaran'ny devoly zay izy tsy miteny hoe andramo efa niteny izy hoe aza manindry iny nasainy devoly ninona fe tsy maty nofo fa maty le fanahy bridana ka ho hitatsika zany fa zay zavatra ngezabe zay tsara hodiniantsika zay amaraparanako n'ity lohevitra ity zao zany le izy raha vao diso tenin'Andriamanitra tsika fiangonana tena zava-do ka raha itsika mpitandrina mpitondra fivavahana mandiso de mampiaina diso ny vahoaka an'Andriamanitra mamosavitsika ary teneniko anareo fa am'izao andro faran'izao ny fiangonana mataona olona be indrindrany mielo satria ny olona voavitako hoe mivavaka tena malaza be de mionona am'izay nefa ny fiainam-panahiny tsy ao tsy mitsara ao tsy za marina ary za manaiky diso satria izay nanamarina an'Andriamanitra fa raha milaza marina de tena very satria Jesosy ny teny hoe tsisy marina fa tsy ray ihany ary zany lalina azy famarinana ary fiainaka ataoko ahoana ny sandoka Jesosy misy ny olona efa misandoka Jesosy ao misandoka ao Mesia tsy haiko sy efa misy de sahako miteny eto satria misy samy milaza fa zay izy eran-tany fa tsy eto amintsika ihany de sahako miteny asakasaka reo zay resy lahatra am'zany fa Jesosy Kristy ihany ny Mesia sy tompo sy mpanjaka fa tsy isy akoatran'izay misandoka raha akoatran'izay misy ilaza fa zany izy izy aza manaraka azy fa za tsy naniraka azy vaky tsara amin'ny baiboly ka zay zany le fanjakan'ny lanitra ity koa ny amaranako le sary rehefa tonga tety atano Jesosy rehefa ho samborina izy nantany azy Pilaty mpanjaka vahianao ino izy ka maninonao tsy miaro ny tenanao maninona tsy arovanao ny tenanao fanjakako tsy ety atany izy fa ny an-danitra fa raha zany raiko naniraka anjely miaramila na miaro de ahoana zany ianao fanjakako any an-danitra izy de nisy fotoana ny teny teto hoe tany aloha tany hoe raha ohatra ho aka tena hitady fanjakany ety atany Jesosy efa niteneny devoly nge hoe mandolie mekoka de meko ary zao koa raha nitady izy Herodany namongany taoko fitondram-panjakana mitady fanjakana nge tsy maintsy misy resaka fanonganam-panjakana foana indrindra feto amintsika zany malaza
Zay milatsaka hoe miady de zy eo indray edivana de zay milatsaka tsy aza taitra anao fa raha misy eo ka miala de tsy anaiky izy raha tsy verina eo efa nahitatsiro nga mety tsony. Fona raha nyteny an'izany fa maherihery ny teny eto amin'ity fandarana ity tsy hamelezana ary nenjenan'izany izy tsy marina ho azay raha miteny an'izany zay tsy marina fa nasaina ny te fotsiny zay anovana ny tantaran'ny fiangonana anovana ny tantaran'izao tontolo zao anovana ny tantaran'ny olombelona tonga ny andro farany andro kiondalana farantsika izao ka ny fanjakan'Andriamanitra ka tsahanao de raiso ny tenin'Andriamanitra mibebay ianao tena tsaharo ny lalandiso midira miverena ao an-tranony dada sy neny verena amin'Andriamanitra ray raha ny ivelany ianao verena raha mieritreritra anao fa zanak'Andriamanitra nefa mahatsiaro mbola ny ivelany ho vao ny toetranao io fitahan'ny satana ny fahadisoana ten'Andriamanitra tsika misy lesona teo aloha ten'Andriamanitra ny vatana aina fa na ny tenanao io ve mba tempolin'Andriamanitra sa viravirain'ny satana amin'ny fitafy tsy mendrika amin'ny fihetsika tsy mendrika ny fitafy tsy mendrika sy ny tsy montina fijejejona nge mivadika fijangajangany tsy haiko raha masika be fa aleoko miteny sao de any afarany any raha sanatrika tsy tonga any an-danitra ianao ferim-paneritsika nefa ifankahita raha ohatrany tamin'ny Lazarosy mpanan-karena hoe ry Jesosy eo tsy Lazarosy ve eo aminao io mantseny Abrahama iraho aty izy anendriny ratsan-tany any amin'ny rano de ateteny ambelako fa may io zay Abrahama tsy afaka maka antsony izy ka raha sanatria za mitranga de itenenao fa naninona zay tsy mba tenenao de za hoe efa saika iteneny afa ohatrany ny ahotra kely afa tsy tete fa ohatrany ianao hitako tsy haino mihitsiko tsy mety aleoko miteny de afaka madio ny tanako afaka mirahako amin'ny tanako ny rahan'ny firenena ny rahan'ny vahoaka rehefa nisy nandre tsisy fahamarinako zany ary tsisy mamarina azy lazaiko eto fa Andriamanitra amin'ny marina fa za de olon-diso olon-dratsy tsy mendrika ny teny an'izao kory hafa zao nasain'Andriamanitra amin'ny tena de nandalika sy menatra mafy mihitsy aloha nitondrako ny teny ary zay mahatonga anay hoe ny vavaka tsy atao eto ho an'Andriamanitra tsy na le vavaka fa ianao mivavaka ho an'Andriamanitra koa fa de ny teny sy ny fampianarana no etiko eto aminao ka tsao fanjakan'Andriamanitra ny fanjakana de mampiditra an' Jesosy amin'ny fiainanao tokantranonao asio tenin'Andriamanitra ataovy Jesosy ny mpanjaka an-trano zay tianao atao fa tsy zay tianao ataovy Jesosy ny mpanjaka ny fonao sy ny tenanao zay tiany Jesosy no ataonao fa tsy ny tianao raha Jesosy no teny hoe aza manao an'izao akanjo zao ianao de raha zay ny tiany ka tsy tianao ohatra ny mpivady zao raha nyteny lehilahy tsy tiako zao fa zao nitiavako anao karaha tena may le vehivavy atao le izy na de efa tsy mety aminy ary satria izay ny tian'le oloteny olombelona ary anaovana an'izany fa maika ave fa Andriamanitra ka za mampirisika antsika de nio aloha zay loha hevitra zay indray samy indray maka hevitra an'izay tsika hijery loha hevitra hafa indray tsika amin'ny manaraka ny hevitra hojerentsika indray amin'ny manaraka de ny fomba natonga ny fanjakan'ny satana tetỳ an-tany fa milahatra tamin'ny fanjakan'Andriamanitra de ahoana nanaovantsika safidy ndray zany no miandry antsika amin'ny manaraka hoe iza ny fanjakana idirako fanjakan'Andriamanitra sa fanjakan'izao tontolo zao fanjakan'ny fahaverenana sa fanjakan'ny fiainana mandrakizay asakasakao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra ety de efa raisiny io rehefa tsy azonao ty de zao foana ny teneniko ny fiangonana hoe rehefa tsy azonareo ty re olona ny fanjakan'ny lanitra de zao mampamangy any amin'ny ankizy fa ny lehibe fa ny ona zany ny fiteninay taloha ka tena mampamangy aza mamita teny hoe za mpivavaka za diakona za pastera zako zao za mpiandry zao titre zany zay koa manana titre fa ny anay ny titre primina any anaty vata fa tsy ilaina titre fa ny fanahy no ilaina ny fahendrena no ilaina enga ny Andriamanitra ombanao amen